Vitsivitsy maromaro le loha hevitra resantsika androany. Misy moa zany le efa nataoko teo amin'le izy teo le fanambarana teo hoe anao mivantana Facebook rehefa avy eo fitsasany oragasy. Fa ny tena marina tsy tena nieritreritry ny anao an'le mivantana fa be dehibe mihitsy nareo nandefa hafatra miafina taty amiko momba n'io toedrarahany ENEAM io. De nazako ary tamin'ny voalohany ohatra nareo rehetrarehetra vao manomboka manontany vaovao nanadiady hoe inona marina ny ao ambadiky le izy. De zay natonga na hoe maly tsirairay an'le olona rehefa azoko ny vita ny fanangonam-baovao ohatra ny sahirana be zako moa sady mbola ny zavatra atao be nianatra zany androany fa firy andro ny sesy zay sady tsy de tena natoro tsara satria tsy maintsy mamerindesiny de tsy afaka hoe namaly an'ireny olona tsirairay zany de zay hoe alao ataoko mivantana. Efa tena nanomboka mihitsy ary naka video an'le valiny sika le video fotsiny nalefako fa lava be le valiny le izy satria raha atao valy boraingina le izy na atao valiny fohifohy de mbola voame be de be le fanontaniana andohantsika rehetra ary voame tsy mazava le izy. De zay mahatonga na hoe alao ataoko tonga de video mivantana eto le izy de nalavalava ary ataoko hoe afaka eo zany nareo de mametraka fanontaniana de afaka tonga de valiko eo le izy. Zay le tena antom-pisin'ity le androany ity. Na izany na tsy zany aza nefa niteny any ary nampanantenanareo hoe isan'le resaka inandao sady teny fampidirana kely any aloha zay mandra-piandry atsika hoe maromaro tafiditra eto fa so de mahasindray rehefa avy eo de hoe tsy hitanay le live zay efa taraiky vao tonga avereno ndray le resaka indrindrandrindra averika any indrindrandrindra le namantsika be de be mpiaraka ato manaraka na ato mipetraka any firenekafa any fuseau horaire lavitra be any. De le resaka inona sy aoty aloha zany resahako eto ny aloha tena nahatalanjona ana de zao varavarana misokatra ny nameko an'ireo olona tsy faly amin'ny faneho-kevitro ara-politika tsiko resaka zay rehefa avy eo tsy nandroaka an'le olona ahako fa nyteny fotsiny hoe raha tsy mety aminareo de aza manaraka anatsony aloha amin'izay lafin'izay. Tena gaga sy talanjona fa vao maika ny ampy fitonjato nisanareo manaraka ana tao arinan'iny araka ny teneko za tsy manenjika hoe azo followers be de be tsy rarabo zany fa vao maika ny tombo nisy ny ala nisy vitsivitsy ny ala 5 na 9 angambany izay ny ala fa ny ambiny vao meny tombo. Nisy le manao commentaire tonga de mitratrevatreva be. Reny kosa aloha de mialatsiny mbola tsy nahita na nitratrevatreva tato amin'ny Facebook nareo na de pejiko ary ty mbola tsy namaly olona nitratrevatreva na hoe nanao teny tsy voahevitra de amiko zoako tanteraka misy no manala an'ireny olona reny de nesoriko le olona satria tsy tiako misy olona misy aminareo tia manaraka anazy satria zay le hoe eo ihany le mahitsy fa hoe madio ataoko anaty faraingo sosiny madio zany le resaka ato matetika de mahasosotra anay ny olona mandoto rano ohatran'ireny ary amin'ireo eninareo ary anak 3 sa 4 amin'ireo tena hita be compte fake le izy. Hitanareo le karazany olona reo rehefa jerenao de hoe anankiroa fotsiny namany de nefa izy manao publication be izy tsy manao tsy mampiseho sary tsy mampiseho ninninina tonga de hita be zany le izy hoe zay le compte fake mo misy hoe zay fotsiny mahafinaritra an'le akizy de ataoko hoe akizy satria ohatra ny akizy fijeriko azy de mba manaonao compte fake eny izy misy moa le manaka hoe voakarama mihitsy tsy maninona fa ao anatin'ny fitsipy-dalao daholo zany rehetrarehetra zany. Zany hoe vao maika ny tombonareo mbola isorako anareo be de be le izy tao anatiny koa de tsy voavaliko daholo ny tena marina tsy namaly mihitsy tao anatin'le izy efa nanisa fotsiny zany nijery hoe aiza ho aiza ny alalindrano aiza ho aiza ny fitovizanareo hevitra amiko na hoe fitovizako hevitra aminareo koa de zay ny tena nijereko zany naizana zany voavako daholo ny commentaire rehetrarehetra de misy vitsivitsy any singasinganiko kely alohan'ny hidirantsika amin'le resaka ACM sy ENEAM zany io misy zao miteny hoe de ho lasa pejy politika ve ty pejinao ty tsy tompoko tsy ho lasa pejy politika le izy fa pejy mikasika ny rehetrarehetra ny ato
mety angamba le olona tsy ameko ty satria mety hoe tsy mbola mety voaingana izy nanaraka anay dia mety tsy fantany le izy fa misy resaka rehetrarehetra ato ary amaolo-pirenena na amaolo-pirenenantsika mbola manana ditsika amin'io firenena io na efa tsy mipetraka any Madagasikara ntsony ary dia manana ditsika manana fomba fijeritsika ho an'io firenena io a dia tsika mba nahazo tombony kely satria tsy dia matahotra an'le hoe gagazo hoe zao hoe fa kosa ny tsy fatahonana an'ireny tsy midika hoe andeha hitratrevatreva ohatran'le olona andresahako teo aloha teo na hoe andao anao teny tsy voahevitra ataontsika voahevitra foana ny teny ataontsika na misy vazivazy ary indraindray zay aloha zany ao anatin'le izy ka zany hoe verina n'le fanontaniana ho lasa pejy politika ve tsy hoe ho lasa pejy politika ve fa isy fotoantsika iresaka politika misy fotoantsika miresaka fitsangatsanganana misy fotoantsika iresaka kolotsaina amin'ny akapobeany misy fotoantsika iresaka sianse ohatra nefa mahazatra anareo ihany zay le eritreretiko anazy dia misy koa le miteny hoe tsy mahataty demokrasia ve zany ianao monsieur satria esorinao zay tsy mitovy hevitra aminao voalohana tsy niteny aho hoe esoriko vo za hoe malalaka ny varavarako mahazo mandeha zay le izy ahoana moa nanalako an'le olona ny olona ny esoriko dia teneko teo ihany le mitratrevatreva manao teny tsy voahevitra manao teny ratsy a manao zavatra ohatrany pejiko ty a dia momba zay aloha dia mbola zay fitsipika tiako apetraka napetrako reny kosa aloha a dia ny esoriko fa ny olona milaza ny heviny kosa tsy mitratrevatreva fa hitako hoe tena hoe nisy fandiniana tao anatin'le izy tsy manala an'ireny aka rehefa tsy te hiala izy tsy manala anazy aho ilaina koa ny fahafantarana ny hevitry ny be sy ny maro zay le ao ambadika zay zavatra izay dia nisy ny teny hoe ka zao ny ozy izy fa maninona namenao tsiny sahady ny mpitondra amin'izao voafiry volana ve zay izy dia efa inona sady ny takianareo aminy fa nareo nianatra nitondra fiara nareo nga tonga dia nahay nitondra fiaramanidina fa nareo nga tsy mbo nianatra nitondra fiaramanidina firy taona nareo vao nianatra nitonga fiaramanidina posy aloha tsy mitovy minitsy zany mianatra mitondra fiaramanidina sy mitondra firenena zany ny mitondra fiaramanidina mbola voandresahako anareo teo 5 taona nanamoriana fiaramanidina zao fa mbola mianatra amin'izao maly anianatra volana aprily ray manontolo a mianatra foana mandritry miasa mianatra foana antan'io zay mpanamory fiaramanidina rehetra fantatrareo raha miasa mitondra zotra zany hoe miasa amin'ny kompania mpitaterana nabakabaka dia mianatra foana mandra-pahatonga fisotrondronono 5 taona zany fe ndika hoe tsy hitondra olona mihitsy zany raha tsy efa tapitra 5 taona tsy a misy a lay farafaham-baniny takiny rehefa feninao io dia mahazo mitondra olona ianao mahazo manamory fiaramanidina ianao inona ny takizy farafaham-baniny zay voalohany indrindra aloha tsy mamono ny tenanao ianao tsy mamono ny mpandehanao ianao dia fahatelo tsy voaroaka amin'ny asanao ianao ireo zavatra telo ireo anankiroa tsy azo ivalozana ny ray azo ivalozana ihany fa ireo zavatra telo ireo rehefa amin'ny asa mmpanamory ireo no sapady indrindra ka aza mpitoviana amin'ny asa mpitondra firenena mitondra firenena zany ane raha izay mpanamory ane zany tsy manao ny asanay dia na izay maty na maty ny izay sy mpandehanay na voaroaka amin'ny asanay izahay ho takitsika an'izay koa ve mpitondra firenena izahay nefa mbola mianatra foana satria atsaraina foana le izy ka andao ary ho takitsika an'izay koa mpitondra firenena rehefa tsy manao ny asa mpitondra firenena maninona moa tsy esorina rehefa tsy manao ny asa ny mpitondra firenena dia matimaty foana ny olona be dia be zany tsy resaka fahatrana fotsiny anie zany mahafaty ny olona zany reny resaka hoe fitaterana manao inty izy teo mandeha manao fitsangatsanganana ny tsy haiko sanatriny zany mpianatra avy any amin'ny sekoly zatsy na sekoly zaroa dia mivadika any ny fiara dia maty any le olona mirodana ny trano dia voatsindry ny trano tao le olona dia maty any misy tompona ndraikitra dolo eny ao anatin'ireny ao ambadika ireny fa maninona zany tsy voaroaka tsy mahafaty olona nefa tsy miala amin'ny asany zay le any Madagasikara maika moa fa raha hoe amina angezana firenena nresahantsika rehefa hitondra firenena ianao voalohany indrindra aloha tsisy mpitondra firenena ny anisan'ny asa hoe tsy azo atao an'izany hoe rehefa tonga eo mianatra azy sur le tas izy ny vazaha non tsy mety zany izay no mahatonga hoe fa maninona ny mpanao politika ny tompony mitondra firenena satria mpanao politika dia efa
aloha be dia alavitra be dia efa niofana nampiofatena niofana niaraka tamin'ny olona hoe ahoana zany hitondrana firenena zany. Zay ny ilana mpanao politika manana ideolojia fa tsy hoe andao atositosiky ny rivotra sy atositosiky ny tolona eny dia rehefa tonga eo dia lasa mitondra firenena dia lasa hoe tena mahay mitondra firenena zao amin'izao fotoana zao. Tsy ato ny mpanao politika mandany manasa antsika mandeha mankany amin'ny ministera ny aty tany any mipetraka hoe inona ny lalàna fean'ny fanaovana politika sy ny antoko politika fa voasoratra ao fa fanabeazana ny vahoaka anisany adidindreo. Manabe vahoaka ve mpanao politika any amintsika? Zany nefa no anisany andraikiny ary rehefa mavita an'izany andraikiny zany izy tonga eo amin'ny toerana hoe hitondra firenena dia efa fatany tokony ataony fa tsisy hoe andana aloha mianatra politika hoe avy belao kosa izy eo fa mbola tsy mahay izy tsy mety zany tsy mitondra firenena zany. Zay le tsetsatseratsatra so dia lasa lavitra be tsika. Dia misy koa miteny hoe mila vola ve ny fanovana rafitra. Ny fanovana rafitra tompoko tonga dia valiko mahitsy tsy mila vola fa mampidi-bola. Tsy hitatsika ve fa very vola ny fanjakana sy ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'io rafitra tsy mety io. Avahako aloha inona natao hoe rafitra. Tsika mantsy rehefa miteny hoe rafitra teny tonontononona fotsiny any le izy anova rafitra. Efa betsaka no manazava zay fa azavaiko ihany na izany rafitra amintsika malagasy amin'ny teny malagasy dia rafitra daholo na régime na système. Efa ndresaka an'izay ary fa tsy mitovy zay zany régime système zany. Inona natao hoe régime politique? Régime politique dia misy ny androm-panjakana, misy ny fomba hitantanan'ny reo filohan'ny androm-panjakana reo ny androm-panjakana tsirairay avy, misy ny lalàna misoratra. Zany natao hoe régime politique. Misy ny hoe ity régime ity présidentiel semi présidentiel parlementaire semi zany rehetrarehetra zany natao hoe régime. Lalam-pandrenana ao anatin'ny régime koa constitution zany fa ny système régime miampy zavatra be dia be manodidina anazy. Le système zany mialatsiny fa ampiasa teny avombolana vahiny le atao hoe le dynamique an'le izy. Raha ohatra atao amin'ny teny vahiny dia hoe le écosystème natao hoe système zany hoe inona daholo no manodidina an'ireo. Tsy régime fotsiny natao hoe système fa régime miampy ny lobbying rehetrarehetra ohatra, miampy ny fanaovan-gazety ohatra, miampy ny tambazotra tserasera ohatra. Resaka lobbying teo tsy ny aty Madagasikara any zany ny an'aiza n'aiza ohatra zao raha isika ny any États-Unis zao matanjaka be zany hoe lobbying ny ho an'ny zareo pombany hoe afaka mitazona fitaovam-piadiana mponina port d'arme zay fitenenana. Matanjaka be ny lobbying zany any firenena Amerikana ary zany zany vondron'olona zany afaka mihitsy mi-influencer ny mpitondra misy eo satria matanjaka zareo. Reo mpitrandraka sy mpivarotra solika lobbying matanjaka be zany any firenekafa. Any amintsika mialatsiny fa misy le lobbying le hoe tsy te hanonona anarana satria isaky ny fitondrana dia misy foana le olona anankiray zay tsy ao anatin'le régime fa ao anatin'le système. Ok, manana tanjaka manokana i-influence an'io décision politique économique et sociale rehetrarehetra eo. Fantatrareo tiako lazay na ty fitondrana ty na teo alohany ty na teo alohany ty rehetrarehetra hatramin'izay nisy zany. Eketsika ve zany rafitra zany? Zay le atao hoe rafitra politika fotsiny io ndresahako. Verina amin'le izy zany mila vola ve ny fanovana rafitra? Tsy mila vola ny fanovana rafitra fa rehefa voalamina zay iza ny manana fahefana anova ny fanapahan-kevitra momba fitantanana ny firenena ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka fa tsy tombontsoan'ny vondron'olombitsy na mpitombotsoan'izay mpanambola nametraka an'ilay mpitondra teo. Rehefa voalantsika zay dia le vola tokony makaizy miverina amintsika vahoaka. Misy mécanisme mbola tsy compliqué fa complexe samy hoe sarotra ihany izy amin'ny teny malagasy dia tsy maintsy aloka ampiasaina amin'ny teny vahiny.
misy mécanisme complexe be ao ambadika izany zavatra zany tsy eto tsy anjarako ny miadevitra amin'izany fa zay ny ataoko hoe zay fotsiny de efa voamaika mampidibola le fanovana rafitra faharoa manarakaraka an'izay a misy miteny hoe iza nanovan'le rafitra azy zany e io a iza ny tonga aloha ny akosa ny atody de afaka miadevitra eto tsika mandra-patonga rapitsy maraina fa samy marina na ny akoho ny any atody iza nanova rafitra ny olona ve nanova rafitra sa ny rafitra nanova ny olona fanontaniana mitombona mihitsy averika any a tao anatin'le commentaire an'le rantina ataoko tamin'ny faran'izay de marina nyle olona satria tena tsy mazava amin'ny vahoaka marina le izy hoe inona le atao hoe iza le hoe anova rafitra le rafitra ve no apetraka ve le rafitra zay vao izy vovainy ny olona nefa raha izay iza le olona metraka an'le rafitra sa hoe tonga eo ve le olona zay vao anovan'le rafitra de ny fahitanay anazy a na fahitako anazy a de zao misy a olona zay mahalala sy mahafeh an'le rafitra aloha ahoana ny afahany mahalala sy mahafeh an'le rafitra akoatrany hoe efa nianaran'le izy de olona mahatsiaro saina tonga ny fahatsiarova saina zay mahatonga anara mijerynareo amin'ny page Facebook a de ny photo de ino ty izy teo photo de couverture ak de io soratra hoe consciencisme io azonareo amin'izay efa horotoana io tsy nietsika teo tsy novaiko teo ny antony ny olona tonga amin'ny consciencisme io raha jerenareo ana dictionnaire tsy hitanareo io fa teny a nampiasainy andriamatoa Kwame Nkrumah zay filokany ana tamin'ny androny a zay natao ny fehezana ny hoe rehefa mahatsaro a ny tena maizy azy ny afrikanina de afaka miala mizoby amin'ny tandrefana rehetrarehetra fa kosa miara-miasa amin'ny tandrefana zay lafin'izay fotsiny ny Kwame Nkrumah no namaritany consciencisme fa ny anay kosa zany de tena hoe fahatsiarova-tsaina fifoaza-tsaina rehefa tonga saina rehefa mifony saitsika malagasy hoe way ohatrany tsy mety ty rafitra ty fa inona marina le mety de reo olo reo aloha no mametraka an'le rafitra vaovao de rehefa mipetraka le rafitra vaovao mahafehan'ny olona rehetrarehetra de voafetsikelikely le vahoaka fa ny vahoaka roa amby telopolo tapitrisa tsy havita hoe anova-tsoetsaina ho tonga ny fahatsiarova-tsaina zany hoe rapitso raha natao ny kajikajy a génération anankiray taranaka anankiray a maharitra telopolo taona de raha ohatra mila taranaka telo vao miova zay mantsy efa fanadadiana scientifika taranaka telo vao mahavita manova toetsain'ny olona raha hoe manaraka amin'ny fizotrany a ara-boajanahary ny fivoaran'ny toetsainy taranaka telo 90 taona zany andaotsika anisa manomboka zao 420 raha tsy manao nininona mihitsy ntsika hoe avy aloha naharaka ny fivoaran'ny toetsaina ara-boajanahary any fotsiny io a de afaka 90 taontsika vao afaka anateny tsy ahatratran'izany tsika fa aleo aloha raha misy olona efa tonga am'izay fifoazatsaitsy mahalala tsara hoe inona le zavatra tsy mety a ahoana fomba hamadiana anazy a anamboarana azy tsy anavozana anazy fa anorenana anazy vaovao a hatramin'ny farany a zay vao mety io zavatra eo de valim-panontaniana farany alohan'ny idirantsika amin'ny resaka NEM sy ACM satria mety misy ifandraisany any misy nantany hoe mba asio resaka arirakotomanga fivezivezen'ireny jet privé reto eto an-tanàna reto anao confesse kely aminareo a efa nanao vidéo momba an'io tsy navoakako le izy misy namako efa nandefasako an'le izy de izy naprisika be avoay fa tsy navoakako le izy ny antony a de zao le hoe manakihana be fahatany a tsy mety raha vao mikitika an'io resaka fivezivezen'ny jet privé io mantsy de andaotsika tsisy akinafinafina tsony tonga de hoe fantaniana mipetraka ny ao ambadika zay de zao hoe mbola avoakanareo foana aveo volamena amin'ny Madagasikara zay kely izy nanao fanadiadiana tokoa tamin'izay fotoan'izay nojereko daholo oviana ireny jet privé satria tsy ray le izy reny jet privé reny miditra sy nivoaka eto Madagasikara
jereko daholo na afen'ny fepetra ve ara-teknika aloha mafen'ny fepetra tsisy lazaina momba an'izay ao momban'ny ino izy teo momban'ny ny ao amin'ny lalàn'ny fifindramonina na ny migration zany manaraka an'izay ve a ny fivezivezena iny ny olona miditra ny olona mivoaka ny olona midina eo ivato ohatra nanosy be ny olona mivoaka ny ivato nanosy be manaraka an'izay ve fahitako anay aloha fahatanay azy aloha manaraka koa fahatelo kosa eo amin'le hoe ny entana midina eo ivatony eo anosy be sy ny entana miakatra eo ivatony eo anosy be zany hoe am'resaka fahatseranana zany tsy fantatray nefa eo indrindra le misy aliahatsy havanana fa alovaka itsika batselana le izy dia efa nanao an'le vidéo a zany hoe fa lazao zay marina momba an'io e satria tsy afaka miteny mihitsy ny olona mandefa n'iny a jet privé iny a na midina na mivoaka eto hoe hitondra hoe mitondra mpizahatany iny tsy afaka miteny azy tsy mitondra mpizahatany iny fa raha tsy mitondra mpizahatany dia inony mananjo a tsika vahoaka hijery ao anatin'ny flight radar 24 tsisy afaka nakana zany zoany rehetrarehetra zany zay tsy nandeha nangataka hoe nandeha nitsikilo sanatriny zany nakany amin'ny ACM na nakany amin'ny ASECNA na nakaiza hoe alazao anay hoe momba nyrety fiaramanidina zany raha teo moa tsy nahazahoanay ny sady tsy nikaroka zay a no tsy nahazahoanay ny vaovao momba ny hoe inona ny entana noentin'ny niditra dia inona ny entana hoentin'ny voaka fa kosa mampetraka an'le fanontaniana ihany zay na izany zany dia efa vita ny vidéo a dia za hoe sao dia verin'ny olona indray hoe manakorotana zany hoe mitoroka zany hoe andana jereo fa manao an'izao iny mety manao nge zareo mety tsy manao hoe tsy fantatsika zany fa ny aya aloha dia iarahantsika manonona iarahantsika mahafantatra fa ny aya dia hoe manao le izy mamoaka an'izay are-pirenena zay le izy dia zay dia tsy navoakako fa zao moa zany a asiako resaka tety any le izy andao amin'izay atsika resaka an'le ENEAM École nationale de l'enseignement de l'aéronautique à Madagascar. Ny olona ao anatin'ny ENEAM io aloha tonga dia tsoroka aty amin'ny voalohany a betsaka no olona fantatro betsaka no namako na ny ao amin'izao fotoana na ny teo aloha indrindrandrindra moa zany tale général teo aloha tena namako zoky ray aman-dreny mpanamory voalohany commandant de bord anisan'ny tena hoe commandant de bord tsy haiko mandika azy amin'ny teny malagasy fa nananako estime commandant sursan Dieudonné ka io fa lasa karazana fa ndosana fahafatesana izy tamin'ny andron'ny Covid fa niasa taty Qatar ero izy a niara-niasa tamiko taty io zoky be io izy a malagasy zany izy moa frantsay nahafantaran'ny olona azy taty arena satria mizaka zokirenena frantsay koa izy fa izy a malagasy zato isan-jato izy malagasy voalohany teto fa tsy za tamin'izany andro zany dia za malagasy faharoa dia lasa ohatran'ny zoky a ray aman-dreny a rahalahy izy io dia no ny tonga fisotrondronono moa izy a dia nandeha nifindra tany amin'ny ENEAM zay le verina am'resaka ENEAM tsika dia izy ny tale général ENEAM atao tamin'izany andro zany dia efa niova moa izy moa zany efa lasa zay a dia efa nisolo izy taty arena ny ACM moa zany a dia bon tsisy vinantsika ntsony a izy ny DG ny ACM tale général ny ACM amin'izao fotoana zao tale général ny ACM tsy hoe namako a tsy hoe olo-patatro a fa tsy hoe manana zavatra koa hoe edivana amina tsy tiako aminy za tsy te hametraka le ino izy teo le voambolana teny frantsay jugement de valeur tsy te hametraka an'izay ohatra ny fataon'ny akabetsahan'ny olona fa mety manana maizy azy izy manana fahaizany azy izy a matoa mipetraka eo tsy any le resaka feheziko angamba nyity zavatra ity a amin'le tenin'ny ramatoa Eleanor Roosevelt izy moa zany ramatoa zany ramatoa zany reverenantsika kely ny tantara ny filohan'ny États-Unis tamin'ny andro ny ady lehibe faharoa andriamatoa Franklin Delano Roosevelt ok io a no filohan'ny États-Unis a nandritry ny mandat anankitelo io no nanao mandat ela indrindra tamin'ny filohan'ny États-Unis satria telo mandat 12 taona izy a mitondra ny États-Unis ary teny tao anatin'ny mahavaivaian'ny ady lehibe faharoa io vadiny io Eleanor Roosevelt dia diplomate izy io
natalohanna première dame anazy ary efa diplomaty a manampahaizana nanana andraikitra maro izy a na teo amin'ny tany États-Unis zany a na tany amin'ireo firenekafa reo tsetsatsetsatsyatra aloha Roosevelt koa ny anarany tsy hoe nitondra ny anaram-badiny izy fa mitovy anarany izy mivady ny antony a de mpianadahy fanalavitra cousin éloigné zareo reo raha fantatsika ny tantara tamin'ny fitomboan'ny taonjato faharoapolo nisy koa le atao hoe filohan'ny États-Unis atao hoe Theodore Roosevelt zay moa natonga le Teddy satria afoezina ny Theodore hoe Teddy de hoe Teddy Bear hono zany le nonorsa satria ohatry ny nonorsa tarea zay tsetsatsetsatra Theodore Roosevelt Franklin Delano Roosevelt Eleanor Roosevelt fianakaviana ray reo fa mifanalavitra be reo zany le fianakaviana ohatrany hoe le Kennedy koa any États-Unis le hoe olona hoe taranak'olona nanana andraikitra foana teo amin'ny firenena zany akato hoe ny fototeny iny ina nidiran'izay tsy le resaka eny aminy tsy le resaka zao ataontsika zao io raha matoy de niteny tamin'ny androny hoe great minds discuss idea, average minds discuss events, small minds discuss people. Ina dikan'izany ratsy be izy raha dikako amin'ny teny gasy fa zako ihany na hoe amin'ny teny frantsay. Les gens de grands esprits ozy izy discutent d'idées, hevitra ny adirana zany. Les gens avec des esprits moyens discutent des événements. Inona ny trangan-javatra inona ny vaovao nanao an'izao nanao ok. Les gens de petit esprit na les petites gens satria ny gens rehefa eo aloana le adjectif de au pluriel de lasa féminin petite gens fa tsy hoe diso fiteny arirakotomany. Les petites gens na les gens de petit esprit ozy discutent des gens. De inona ny atongavako amin'izay tsy discuter les gens tsika eto tsy resakytsika fa iza nanina ianona mahay ianona tsy mahay tsy zay fa farafambanina ny événement discutentsika. De raha ohatra ka vitatsika miakatra ambonimbony de ny idée ny discutentsika. Raha tsy ny afa miteny vahina entana miezaka satria izay mety azahoantsika azy bebe kokoa. Zao ary zany le izy tamin'ny herintaona 520 volana febroary de nanao audit ny ACM, nanao audit ny ENUAM. Ao anatin'ny asan'ny ACM zany ary izay no namezany OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, mandat ny ACM mba ahafahany manao audit na fitsikilovana na fanamboarana ny olona misehatra rehetrarehetra na orinasa na sekoly na inona zay mampiasa sy misehatra ny fifamoivoizana anabakabaka rehetra de sahaniny ACM adidina zany andraikiny zany. ENUAM singa anankiray ao anatin'izany adidiny ENUAM adidiny ACM zany. Nanao auditany ENUAM ny ACM tamin'ny volana febroary 2020. Rehefa manao auditany momba ny misehatra ny fitaterana anabakabaka na hoe tsy fitaterana anabakabaka tsy audit fa ny sehatra ny fitaterana anabakabaka de tena sehatra farak'izay sapady afeno fenitra be deabe tsy maintsy arahana, misy lamina be deabe tsy maintsy arahana ary zay arahana de isaky ny teboka tsirairay de tsy maintsy arahana ary zay misoratra no arahana ary zay atao de soratana. Zay ny lalàna amin'ny fifamoivoizana sy momba ny sehatra fitaterana anabakabaka maneran-tany. De nanao an'io audit io ny ACM. De rehefa misy audit moa de misy le atao hoe findings amin'ny teny anglisy le hoe inona zany zavatra tsikaritra atao anatin'ireo. De io reo zavatra tsikaritra reo koa de sokajiana misy hoe iza no manandanja na hoe tsy azo ivalozana mihitsy ary iza amireo
zavatra tsy mety voatsikaritra reo no tsy azo ivalozana ary iza no mbola azo leferina na izany na zany ara nefa na ny tsy azo ivalozana na ny azo ivalozana misy fempotoana efa voafaritry ny lalàna amezana ny ilay tompona ndraikitra anitsina an'ireo zavatra ireo. Le tsy azo ivalozana ny totaly le izy aloha zany ny hita dia 12 le atao hoe tsy fanaraha-penitra hita tao anatin'ny sekoly ENUM. Amin'ireo 12 ireo raha tsy diso misy 4 le tsy azo ivalozana, misy 4 le mbola tsy dia maninona loatra. Ao anaty lalàna le tsy azo ivalozana ireo manome fotoana ny aviation civile 30 andro anitsina an'ireo, ary ireo azo ivalozana kosa manome fempotoana 3 volana 90 andro ny ACM anitsina an'ireo. Nanao ny asan'ny ACM zany, nanao ny asan'ny inspecteur ny ACM, nanao an'le izy todika any amin'ny ENUM antsika zao volana febroary zany 2024 mbola fitondrana teo aloha ary zany, mbola hafa mpitondra teo tamin'izany dia nandeha tongotsika zao volana aprily, heritaona sy efa-bolana zany non heritaona sy 2 volana zany tsy nisy fanitsina reo tsy fetezana sy tsy fanarahana fenitra reo. Rehefa nalalinina le izy dia hoe inona ny antony, andao hiverenantsika kely inona natao hoe ENUM. Ny ENUM tany am-piandohana dia sekoly manofana momba ny famantarana ny toetrandro sy ny fiaramanidina sy rehetrarehetra mahakasika ny fiaramanidina zany fanamorina io na ny fandramina fifamoivoizana anabakabaka. Teny amboalohany ny Kanadianina no namatsy volany ENUM efa tamin'ny taona 577 zany, ny Kanadianina namatsy volany ENUM tamin'izany fotoana zany no nivoahan'ireo mpanamory sangany zay ny akabetsahany moa efa lasa nisotro ronono zay fantatsika tsy te hanonona anarana fa maro izy ireo, ny akabetsahan'izy ireo ny akamaroan'ireo ny asa mandra-pisotro ronono tao amin'ny ary Madagasikara. Nisy tamin'ireo nandeha niodrana taty avelany, anisan'izay le nyteneniko teo hoe Toupcla commandant Solofsan Dieudonné. Ireo olona rehetrarehetra eo ny lahatra, ny fandahatra, lahatra ny avo teknika, ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra momba fanamorena fiaramanidina amin'ny sehatra iraitsa-pirenena. Tsy ho latsa-danja amin'izany izy tsika tamin'izany, ary voalohany ary tsika tetỳ amin'ny ranomasimbe indianina amin'ny fanofanana mpanamory sy ny asa amin'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka. Petsaka ny vahiny tonga mianatra amin'iny ENUM io tamin'izany. Azo afoezina amin'ilay anarana hoe EPA ny ENUM tamin'izany, établissement public d'administration. Inona ma EPA anazy? Zany hoe public izy satria sarambabem-bahoaka no misitraka ny olona voahofanao na hoe mivokatra mivoaka avao. Kanadianina mamatsy vola fa EPA malagasy le izy. Taty arindrina efa mety tamin'ity taona 24 makaty tsy zaka ny fanjakana tsony ENUM satria ny Kanadianina efa elany lasa. Zay mahatonga hoe nisy fotoana nijanona tsy namoaka mpianatra, mpanamory fiaramanidina resava tsy namoaka mpianatra tsony ny ENUM nisy fotoana satria tsy manambola tsony ny fanjakana amatsiana volana azy. Zahay manokana zao le anisan'le hoe tsy nianatra tao amin'ny ENUM fa ny ary Madagasikara no niantoka anay. Dia efa taty arindrina amin'izay zany taona 24 makaty dia teo zany le hoe ny fanaraka zany ny fanjakana sy ny ENUM hoe aloha zay hiala amin'le sata amin'ny EPA anay fa aloha zay hiditra amin'le atao hoe EPIC. Ina le EPIC? Établissement public industriel et commercial ou commercial. Zany hoe raha resahana amin'ny teny tsotra dia zao ny foto-drafitrasa rehetra ny ENUM zay any fanjakana dia ampindramina an'le ENUM vaovao hisitahan'ny fanjakana amena ny ENUM. Zany hoe ny trano
ny fiara fitaterana, ny fiaramanidina, ny angara, zavatra maro zany namenany eny aminy. Fa zao kosa tsy mamatsy volantsony ny fanjakana ary tsy miandry tambom-bola miverina avy any aminy koa. Maleo tena ara-pitantanana zany eny aminy manomboka eo. Ny olana nefa dia zao efa iarahantsika malala, lafo be ny saran'ny fianarana mitondra fiaramanidina, tsy vitany eny aminy intsony le izy. Dia raha ohatra ka mbola miampy an'reto le tsy fifanarahana fenitra reto zay nataon'ny ACM audita reto, dia tsy tafavoaka ntsony eny aminy. Raha tsy hoe nga miakatra be lasa hidangana be ny saram-pianarana ho alainy eny aminy. Ara-bola fotsiny izay resantsika izay, fa ara-olombelona koa, ressources humaines. Anisany tao anatin'le fiche de le non conformité ny tsy fahampiana olona. Zao mantsiny na fitaterana nabakabaka na dia hoe sekoly fianarana ary dia misy ao amin'ny rafitry ny sekoly tsy maintsy misy sampandraharaha azy efa voafaritra dia melo. Tsy itsika malagasy mamaritra an'io, tsy ny ACM mamaritra an'io, tsy ny NEA mamaritra an'io, no ACI mamaritra an'io hoe tsy maintsy misy zao sampandraharaha zao. SMS moa izy amin'ny teny anglisy, safety management system. Tsy maintsy misy zao rafitra zao, rafitra ara-kalitao. Tsy maintsy misy dia ny rafitra tsirairay ireny misy olona tompon'andraikitra ao anatiny, ary miteny hoe tompon'andraikitra midika hoe olona karamaina. Dia misy karazan'olona be dia be tokony ao anatin'ireny manara-maso araka ny sehatra misy azy tsirairay avy. Zany tompoko ny mahatonga ny fitaterana nabakabaka hoe anisan'ny fitaterana farak'izay tsy ahitan-doza indrindra maneran-tany. Zany zavatra bitika rehetrarehetra zany, eritreretintsika hoe bitika, fa zany le karazana rafitra mahatonga ny hoe famaninana ny hoe le moyen de transport le plus sûr ny fitaterana nabakabaka. Dia tsy manam-bola an'izay intsony io eny aminy io, dia tsy vitan'le izy. Tonga koa moa ny krizy ara-politika. Hitantsika ihany koa moa teo aloha teo ny problema ny olana tao amin'ny ACM, ny nitsoaka, ny inona problema ny Boeing 777, zany rehetrarehetra zany teo. Dia adiny tanteraka zany le hoe inona le tena olana, inona le non conformité. Manarak'izay misy olana ara-drafitra koa ao. Inona le olana ara-drafitra? Tsy misaraka mihitsy ny NEA sy ny ACM, tsy mety zany. Rehefa misy olana rehefa mizatra tsy vita ny ACM dia io tsinona ohatrany hoe izay daholo ange efa ataontsika malagasy, aokantsika hiaikeloka daholo e. Io le kitrano an-trano e, tsika samitsika ihany io e. Misy an'ity zavatra ity le izy ohatrany fa ahoana le izy ity no hoe non conforme zany, tsy maninona le tsy io fa ataovy ao, eny le tsy e, fa mpitsinjotsinjo ao. Dia ohatran'izay koa le ACM rehefa mizatra tedaviny izy tsy hoe NEA voaka ny valim-panadinana tsisy afaka le mpianatra. Oe fa ahoana lesy ny tsy afaka daholo le mpianatra, ao lesy mba havereny ity session ity ataoko ohatrany hoe somary mampitombo aloha zao anatin'le resaka, fa ohatrohatr'izay mihitsy le izy, mba havereny lesy ity session ity, fa aiza ve lesy dia tsy afaka daholo le mpianatra. Eny e, marina ihany lesy. Ory zareo tsy mety zany. Fa zay le rafitra, fa maninona manao an'izay. Dia rehefa mametraka zany ny ACM hoe aleo kosany hiverina amin'ny tokony misy tsika, dia tonga dia mivoizina naizanaiza dia hoe tena averika any great minds discuss ideas, ok? Eo tsika zao tsy miresaka people mihitsy tsika, fa tonga dia hoe ay tena tsy mamely mihitsy zany le mitarika ny NEA ao ve na le mitarika ny ACM ao ve, fa mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona zany NEA mankatona zany, efa zao nkatona. Azotsika zany zao inona nampakatona anazy. Sa ny serasera tao anatin'ny fifamoizana nabakabaka dia azoko le izy, ary izy aho hoe aleo aloha hikatona raha izay no ahatsara zavatra. Sécurité nresahana eo, ireo tanora be dia be, ireo zandry be dia be mianatra rehetrarehetra ao sy heritreritra nianatra ireo tsy tiako ny ahita an'ireo hoe andeha hianatra any amina zavatra tsy mahapototra loatra dia sanatra en'izany hitranga ny loza rehefa any eriana any. Zay aloha zany amin'ny ankapobeny. Misy olona nametraka fanontaniana anahy sady nanao
fanamarinana moa izany nitako hoe marina le zavatra nytenenina satria misy zavatra tsy mazava amintsika malagasy ozy hoe zany resaka famovizana nabakabaka sy fanamorena faramanidina zany tsy resaka reo sampanamboly zany fa tsy zany no isakafana malagasy malagasy aloha zao mbola nona mahantra dia hoe marina le zavatra teneny eo ny eo mandray an'izy eo a dia hitako hoe marina zany tsy hoe tsisy dikan'le izy fa betsaka ny olona mbola mahita hoe misy lahara-pahamehana hafa marina zany fa zao kosa nefa gouverner c'est prévoir ny fifanana amin'io fitondrana fiaramanidina io eo fotsiny ny hitatsika raha hoe tsy ao anatin'le sehatritsika fa raha nijery lavitsika misy zavatra ambadika be deabe tantaraiko tantara kely anankiray nareo taona 7 sy 4 arivo tao amin'ny ary Madagasikara ny asa Lufthansa Consulting no nitondra ny ary Madagasikara fanjakana nametraka an'zareo teo nandrosy ary Madagasikara tamin'izany 4 nisan'ny fiaramanidina tamin'izany nanao zotra lavitrezaka ny ary Madagasikara tamin'izany Paris Bangkok dia aveo Guangzhou taloha efa nanao Singapour sidina 5 isan'andro isan-kerinandro angamba nataontsika tamin'izany andro zany 70 teo eo nisan'ny mpanamory tamin'izany andro zany 20 teo eo akoatran'ireo 70 ireo vazaha vahiny reo 20 teo eo reo manao ny asa ohatrany ataonay malagasy ihany fa reo 20 teo eo reo karamaina hatramin'ny karama avolo eny tamin'ny malagasy misy fotoana rehefa somary manahirakirana le serana nandehanana na ratsiratsy ny andro dia malagasy ny alefa fa tsy ny vazaha inona tiako atongavana amin'izay ay mbola tizaka kely aloha le izy hitana efa nanomboka ny aron-doha ny orinasa tamin'izany efa nanomboka nahazo vola ny orinasa nanomboka dia tonga izahay nanatona ny fitantanana ny ary Madagasikara zany hoe Lufthansa Consulting izahay niteny hoe fotoana angamba zao fantatra efa tsy ho vitanay daholo ny zotra rehetra atao fa mila an'olona loatsika fa kosany à compétence égale salaire égal dia nianjandroa ny tady aveo nisy fitokonana ray andro monja mandainga zay niteny fa tamin'izany andro zany ny grève lavareny namotika ny orinasy mbola teo tamin'izany ary mpikambana atao anatin'ny syndicat mpikambany bureau en syndicat tamin'izany ray andro zay ny tena nitokony fa tsisy hoe 4 andro zany tsy ny fitokona ampanamorana no natonga ny orinasa amin'izay toerana fatatsika nandalovany no nitokona ray andro zay dia vonany anatina anay fitantanana ny orinasa dia nanaton'izay dia hoe ahoana ny aika izy marina ny anareo nametoky izy fa ho amboarina ny CTR condition de travail et de rémunération tsy ny teny izy teny hoe ty vola fa ny aika izy aloha dia nametoky izy dia nanomboka teo mikatroka ny hoe ahoana ary ny anamboarantsika an'io condition de travail et de rémunération vaovao io 7 sy 4 arivo zay dia aveo nefa nandinika izy hoe dia inona moa zany dia hijanony ety any ve za zany ray zany dia za hoe ho voavaly androany le olana fa tsy ho voavaly afaka 10 taona afaka 20 taona nametra-pialana niantso anahy tany généralny Air Madagasikara tamin'izany zay allemand moa zany le zalahy io mbola tatiako tianara fa tsy tononoko eto niantso anahy tany braony izy ary nanontany anao hoe roviny ianao no afaka dia za hoe ianao tale général ianao mame fotoana tonga any aminao tonga tao amin'ny braony tao sarata eny tsy haiko tsony izy zao dozy izy mantsy anahy fa manino ianao ozy izy ary rakotomanga mandeha
ianao nge zao efa alefanay mandeha manao zotra lavitresaka mitondra Boeing 767 manao Paris manao Bangkok manao Guangzhou tsalanao ve mijanona kely de zay mantsana azy hoe ny ambopoko tsy ny ambition tsy hoe aleo fotsiny anao zotra lavitresaka hitondra roplanina ngezabe de mahafapo anazy fa ahoany ty système ty ahoany ty système ty ahoany reto vazaha reto hoe hatramin'roviny zay ny anao an'izao hoe hatramin'roviny zay ny anaiky an'izao de rehefa lasy ireo de tsy ampy foana ihany ny mpanamory de tsy maintsy maka vazaha foana ihany satria nahoany tsy ampy ny mpanamory tsy naharaka ny fiofanana tsy manambola ny tanora malagasy etoana fiofanana ny NEAM zay nanana subvention taloha na ahafahan'ny malagasy nianatra iofana hitondra fiaramanidina tsy manambola tsony de tamin'izany zany ny Madagasikara lasa voatery mandoa vola be andreo vahiny ireo de raha niala daholo zany ny gasy rehetrarehetra de nandoa afiry eny afolo eny isan'olona nefa mbola ampitongo 500 zay satria tsy zay ny ambiny avy 500 zany masse salariale fotsiny amin'ny resaka pilote zay ray faharoa manaraka zany aiza reto misy an'izany hoe compagnie pitaterana nationaly de tsisy olona avy ao amin'le firenena no mitondra enatra ane zany itsika nge rehareta aloha fa zany tsy azo azy fotsiny amin'izao fa mila homanina de melo de anisan'izany fampiomanana ny fianarana fanamoriana fiaramanidina fa maninona reo ankizy be zany tanora miresaka ampy zany manontany torohevitra hoe te hanaraka ny diako fa inona no atao tsy te hijanona eto Madagasikara mianatra misy sekoly ao Madagasikara fa tsy sekolim-panjakana satria mbola ao ihany matsy ny olona le hoe afa ihany ny sekolim-panjakana mivoaka ny sekolim-panjakana marina mihitsy n'izay reharehan'ny fanjakana io reharehantsika malagasy io voatery amin'ny teny aloha le mandana makatsy Afrika Atsimo misy sekoly ao na Johannesburg na Cape Town, Port Elizabeth mandana makany Canada mandana makany France mandana makany États-Unis Slovénie Grèce zany rehetrarehetra zany mampalahelo zany miafy ndray aman-dreny ireo ankizy ireo amezana an'izany voly zany ahafahan'ilay ankizy mianatra zavatra tokony vitany ao Madagasikara tsy vita tsony satria nahoana zay le tsy le misy amin'le rafitra tsy mety zany ao anatin'le izy ka tsy de ho lava resaka loatra momba an'iny fa ataoko angamba mazavazava amintsika angamba le izy tsy ametsiny be fahatany hoe ianona ny disina averiko indray tsy namako tsinitsinako na ny tale général ny ACM ny tale général ny NEAM ny namako olona fantatro miresaka amiko tsara fa tamin'ity dossier momba n'ity resaka eny amin'ity tena tsy niresaka tamin'ny mihitsy na de hoe message ary satria inona moa filazan'izany tsy mahasampiserana le zavatra ohatr'izany zay nka mafiteny malagasy mahalaza azy de zay momba an'iny efa kely sisa de hoadiny ray no nresantsika n'izay loha hevitra zay sy ny manodidididina azy rehetrarehetra aloha jereko raha ohatra ny hoe misy fanontaniana ato ay tena be fanontaniana be marina kokoa ariony ore olona misy miantso ana mivatana amin'ny mivatana fa tsy afaka mandray appel raha ohatra ny miantsonareo manodina zany gold question de compétence lasa vorona azy nadaladolo zao ny fitantanana ny firenena raha resaka ny NEAM ohatra isika de tena mampalahelo mieritreritra ray aman-dreny ankizy mampianajanaka nefa haiko tsara ny saram-pianarana zay le teo nafinaritra monsieur Solofson Dieudonné iny afa raha samy DG teo paix à son âme i Andrena Val manaraka anao hatrany sady mandalina monsieur Rariva la réunion anao raha tsy diso raha vao tsisy vola zaraina de sy métier le projet mampalahelo le olona zany raha tsisy vola zaraina de sy métier le projet nefa zay le izy azonareo amin'izay le système le rafitra zay le rafitra ianantsika eto zay ka atao ahoana moa Berend Burns Ozy Russell bon efa nitenenao moa le anarana de teneniko any Berend Burns le teo aloha moa sa teo arina fa tsy izy no niona tamiko tao amin'ny
Brown tsy izy ny telo izy tale généraly teo alohan'le niona tampoka ngambany raha tsy diso ako mila tonga eo le olona mahay le rafitra dia manova le rafitra compliqué sarotra complexe be pitsopitsony ouais mety izay tokoa salama camarade namanao aty amandry tsara ihany salama Mikael eto moa zany dia efa lasa manana maneraka izao faritry Madagasikara rehetra zao lasa afaka fantatra na dia mbola tsy niona ary any amandry tsara izy io le 508 Mercedes mpitondra-piasa iny efa tsy mandeha tsony mangamanga tadidiko mbola nianatra tao zay tamin'iny kokoa avy aty Tomasina ozy mity Samson kokoa iza daholo lalalovako fotsiny aloha dia raha misy fantaniana dia valikany afangaro teny vazazigasy fa azony gasy tsara amin'izay ok zaho ena amin'ny 10 taona dia miverina nianatra satria changement de métier zay mila mianatra foana ary tsy hoe amin'ny lafindrehetra fa le iny izy teo fitondrana firenena no tsy hoe rehefa tonga eo dia aleo kosa aloha za eto fa mbola mianatra zahay il est 12h30 à Québec hono vao isakafo atoandro mazotomanareo inona ny loka Poutine zany ny Canada tsy le Florosiana akory fa ohatrany matofoka be zay le izy fa zay tena spécialité an'zareo ohatrany ovy frity misy zavatra fangarogaro be dia be fa menana an'izany Poutine zany indrem-pandehanao fa tsy misakafo 3 andro amin'le andro ririnina ny Canada iny mihitsy le miiba 70 degré iny amban'ny aotra faly tafahoana eto indray ony faly tafahoana marina mihitsy takatry maro anisa mihitsy zany grandeur amin'ny fitondrana firenena zany tsy misy ese ary tsy misy hoe eo vao mianatra manara-poana zay satria mazava enrichissant clair en positif fétique manabe sy mitombo makasitraka anao satria ka le manao idéologie tsy tian'olona mihitsy iny mahay miresaka sy mahay mandraingalainga ihany tian'olona zay zany mba antenaiko atsika ato tsika hoe mba mitovy fijery ato efa fantatsika fa zay le izy dia andao mba sotomina miakatra le olona andao mba sotomina miakatra zay mifaneraserantsika fantatro mihitsy fa misy karazan'olona tsy te sotomina miakatra mihitsy fa ohatrany hoe manompa anazy ianao raha vao misitona anazy miakatra misy zany amintsika samy malagasy dahoana moa fa dia eo zany hoe mba mampiasa saina kely tsika ahoana ny fomba hisotomana an'ireny olo ireny miakatra fa tsy hoe efa vita efa tsy azo raisina intsony tsy fahaizana théorie ny fitantanana fiainam-pirenena izy moa tsy ino fa horesiny Donald Trump ny Iran fa aiza janony ny théorie zao reo daholona ro tsy nanao théorie hatramin'izay nitondra firenena valiko le raha namany nareo nge tsy mbola namena sehatra foana ane nareo zay 20 taona tsy nanao théorie nareo fa tonga dia kabatana andao fa ataotsika io navelange nareo nanao an'le izy ny olona nandraty fianarana ndray aman-drenina mpianajanaka rendretrarehetra eny natao tsinitsininy be théorie be reny alao any ny atsika tonga dia vitatsika io vitatsika io ralina io le izy io mety aminareo ve le izy mety hoe manana tombontsoa nareo dia hoe mety aminay tika ok ekena tsy manino mbola tombontsoa ambany foatra fotsiny zay aloha zany hoe ao anatin'le pyramide de Maslow zany nareo mbola le hoe eto aloha hoe zay mahatafitanay sy anananay vola aloha dia tsy raharahanay zay olona ambony any zay le izy fa raha mijery lavitra raha te hanorina zavatra maharitra tompoko misy fototra maharitra na iodika avianao na iodika avanana tsy maintsy misy théorie eo zay dia fataro na mamboly vary ary ianao hiteny hoe hatramin'izay na olona anay dadabe anay na hinamboly vary foana tsy ianao ny ampianatra anay mamboly vary dia toy izy eo ary misy théorie reny zavatra eny mba hanatsarana an'ireny zavatra eny ary matetika tena zavatra tsy mbola nandalo tao an-tsain'le olona efa nikirakiran'le izy anjato taona mihitsy le zavatra voakan'le théorie nefa mamoaka zavatra
avy roa eny amin'ny vokatra fotsiny resavy avy telo eny akory ary amin'ny vokatra akory tesaka fa mbola mbary zany resavy zany fitantanana firenena tsisy anampiana tsisy analana fa zay tsy maintsy miainga amin'ny teoria ianao io fiarahamonina io a tsy maintsy miainga amin'ny teoria ianao fiarahamonina ohatry ny ahoana ny tia napetraka fa rehefa tsy miainga amin'ny teoria ianao dia io avy aloha andeha fotsiny amin'izao hoe atao fotsiny zay azahoana seza atao fotsiny zay azahoana fitondrana fa rehefa tonga eo tsika mety io dia rehefa avy eo le rafitra nga ahoana tsy amboarina hay avadiky le rafitra ianao avadiky le rafitra ianao dia sady efa tsy manana teoria ianao no le rafitra manome tombontsoa anao a mamadika anao a dia zay dia io le izy efa iainantsika afa raha hoe teniteny foana le rangaty fa mbola tsisy an'izay iainantsika io nge le izy iainantsika io le izy fa tsy hoe tsy ny ainatsika zay le zavatra ka mialatsiny ako aloha fa raha iteniteny fa zato faharivo eo nareo hoe be teoria ary rakotomanga dia ny fiainako rehetrarehetra ny ainga tamin'ny teoria io fiaramanidina io nge tsy maniditsidina fotsiny amin'izao misy teoria nge ao ambadika eo raha tsy azonao nge teoria ao ambadika io tsy afaka mitondra ny fiaramanidina io ianao e misy aérodynamique misy mécanique de vol misy zavatra le mitondra fiaramanidina tsy hainao fotsiny misitusionalisme anao zao dia hainao le mitondra le fiaramanidina tsika ohatran'izay koa le mitondra le firenena isary zao miantso anafatra zao ina koa manaraka salama zoky fa inona zany le tena olana zao tsy nanaraka hatramin'ny voalohany se efa tonga ny avion anao fitaliana ny arena kibon'ny tany fandrobana resaka hafa indray zay ou frite avec fromage plus sauce tomate ou le poutine zay le izy zany hoatsika any zay le teneko teo hoe ohatrany frite misy fromage ohatrany mavesatra be zay le poutine tsy haiko hoe Vladimir Poutine koa ve mihinana an'ireo zavatra fa tsara aloha izy matsiro mbola any Dubai ve arirakotomanga zanga any Dubai zange tsy any Dubai nandalo tany afa tsy any immigration douane firifiry moa ny terrain d'atterrissage ankoatra ny vatsinosy be donc tsy voatery soratra daholo manifeste sy ny sisy eny zany mbola manga fotsiny zany mbola manga fotsiny zany fa zay ametrahana fanontaniana ve ny fanjakana ny olana dia zao itsika mahalala-tsaina dia raha ametrahana zany fanontaniana zany dia mamaly mahitsy koa fa raha vao tsy mahalala-tsaina ny ametrahana zany fanontaniana zany dia ohatrany hoe manao agression zay le tsy anontanianan'le fanontaniana fa raha ohatra ka hoe mba tonga saina ihany le fanjakana na le fitondrana dia tsy mila niandrina ny tanina izy fa tonga dia miteny hoe zao le zava-misy raha tsy hoe maninjy keloka nga dia hoe nenany ataoko tonga aloha zay ndray mbola resaka afo zay bonsoir daholo indray avy aty Nuremberg salama ary ohatrany misaotra anareo avy Nuremberg fa ohatrany tamana teto ohatrany tadididiko mivena matetika zahay zoky ary anisan'ny mpianatra mpanamory ato amin'ny ENEAM en plein cours mihitsy zay no navoaka fa hoe tsy agréé ny école inona ny conseil mba homenao anay mpianatra tokony hitady école vaovao ve sa hiandry ny problème iva tena very hevitra izahay mpianatra rehetra mankasitraka zoky ary zany zao le izy zany le izy zao ina moa torohevitra ameko ny anjarako aloha zany voalohany indrindra dia mampafantatra hoe inona le zava-misy zany zao tsy amin'ny fotoana amin'ny hoe fanomezan-tsintsona hoe iza naninona fampahafantarana aloha hoe inona zava-misy dia mba manatentsika ny tompona andraikitra mba hahita n'izao zavatra zao zao video zao afatra zao tsy hoe za efa tiako ialana le hoe tombontsoa ampizasa mirery hoe misy an'io mpianatra ray io zao dia hoe za zao mijaly fa ahoana fa le tombontsoa iombonana le tombontsoa andaholo be le sekoly misy zany tiako eritreretiny hoe atao ahoana zany le sekoly ho avelantsika ve zany tsy azo an'izay agrément zay ntsony le sekoly
tsy hoe avelatsika moa zany ho avela amin'ny fanjakana tsy azo an'izay tsony be le sekoly ho averina amin'ny fanjakana ve ny fitantanana anazy mba hahafahany a mamatsy vola mahafahany ny eny amma manaraka ny fenitra rehetrarehetra vaovao tsy fantatsika sa mametraka fantanintsika fa raha ohatra ka hoe ama olotokana ny ty zalahy ty miresaka am'ty dadi bolida ty a dia za raha misy ny fahefa mividy a raha misy ny entimanana zay aloha angambany no sura indrindra aloha raha hoanao manokana moa fa tsy hoe hoan'ny fianarana eny dia miondrana makany ivelany nefa fantatro fa lafo le izy ary tsisy garantie mihitsy rehefa miondrana any ivelany dia ahita azy zany hoe fampiasam-bola mety tsy fantatra na iverina na tsy iverina le izy dia zay fa manantena fa anisany mba fandraisana anjara kely zao video ataoko zao tonga ny anetsofin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra anisany tena mahalasa lavitra ny secteur aérien teo aloha ny voalalana kely ary tena nanefy tamin'ny zavatra maro andreo zantesihatra ao dia ataovy zay fihezana tsara ny fiteny anglisy mankasitra betsaka ny fizarana rehetra toanao ary ohatroatra n'izay ngamba ry zareo tamin'ny fitsika niditra tamin'ny fitsy sasany navalo sasany zao adindray tsika tety zao ka tsy haiko raha ohatra ka hoe iza ny mamely agrément ony averika any le fanazavana ny ACM mamehany agrément fa ny ACM koa mbola voafehany ho ACI ny ACM tsy afaka manao tsony ny kitranotrano ohatra ny fatao teo aloha satria namitahiraka ny ACI tamin'ity volany ity tamin'ny herinandro lasa angamba zay nandeha hijery ny ACM anomana an'le audit satria isy audit ao avy zay ny tena audit angeza be USOAP Universal Safety Oversight no Universal Safety Oversight Audit Program dia mila homanina zay zavatra zay zaratsika mbola nandefa olona manomana meloha aloha le OACI dia zareo ny nahita andreo non conformité reo zany hoe ahoany reto tsy afaka ao manoloana zany tsy afaka mamea an'le agrément aloha ny ACM mbola eo masomaso eo hoe voamely le mpanara-maso anao mahita dia anao tena ty fa zay sam'izay ihany tsy afaka manao izy voafetra koa izy am'izay voafe izy am'izay dia miverina amin'le izy teo foana ihany nama koa tsy afaka metsika tsiny izy ka rehefa tsisy vola ary atao ahoana betsaka matsony mitena dia tena sahan'le ama ve manakatina an'le sekoly ore olona zay atsarovako foana le misy mpanamory voalohany namako zay tao amin'ny hery Madagasikara mbola ao izy ozizy tamin'izany ary mbola nandeha zany ny hery Madagasikara nandeha tsara moa zany fa tsy mandeha izy zao dia hoe lafo be ny tontolon'ny fitaterana nabakabaka sy ny fanamorina lafo be ny fiofanana lafo be daholo ny zavatra rehetra ozizy le namako zay mbola ao moa izy saika raha mijery anay fa tsy azoko hoe ajanony le izy rehefa tsy manam-bola fa maninona mbola atao ty transport aérien ty rehefa tsy manam-bola anaovana anazy marina ny azy ary tsy tongatonga ho azy reny hoe sara fitaterana fiaramanidina lafo be reny fa lafo mihitsy ho sehatra raha io lafo io tsy fifanana mampanamory rehetrarehetra fa ny fifanana rehetrarehetra ka vena ami'resaka ny ama tsy amezatsika tsiny ny ama rehefa tsy manam-bola ary izy ka atao ahoana zay le fandehany afandray raha hoe nisy vola tao fa nisy nanodina zay aloha fahafantarako anazy kosa aloha nyfosaina tsy miangatra tsy zay le olana aloha zao zay kosa aloha dia apetrako sotomasy dia ifanondrotondro eo tsika hoe zao ny teneny ary non teo hoe PMI ny tena hoe manam-pahaizana naninona ny esorina hitako hoe nisy théorie noresahany iny hoe azo be ray no mitseritra ny tsirony fakamarobe na ninona izy no ny esorina paraingo zatra fiainana dangodango loatra le tsy le gasy ka tsy mety amin'ny théorie olona maka seza sy voninahitra sy tia tena tsisy resaka politika mihitsy zany le fikatona sekoly amin'izao io resaka teknika io raha nanaraka le fanazavako rehetra hatramin'ny voalohany tsy dia hoe resaka politika ary raha ohatra arytsika ka tsy maintsy anisy resaka politika dia ny fitantanana an'io teo aloha ny fitantanana an'io amin'izao no mandova ny fitantanana teo aloha ACM zany resahako
ny moa efa tsy afaka atao hoe ahoana rehefa tsisy vola de ina ahoana ny anarahany an'le fenitra rehetrarehetra takina zay le izy rehefa tsisy koa ny olona ahoana ny anarahany an'izy ressources humaines zany io teneniko io ressources humaines amin'io tsy hoe olona fotsiny hoe nitady asa de hoe andao aty fa le olona koa mbola manaraka fifanana koa na mpampianatra ary na ny olona manana ny toerany ao anatin'le rafitra sy le ent izy teo le atanatohatra rehetrarehetra ao amin'ny fitantanana mbola misy fifanana foana ary fifanana amin'ireny misy hoe mandeha makany ivelany misy hoe tena fifanana be de be ary vola be daholo ny tazomana an'izany rehetrarehetra zany fa io tsy afaka manao hoe andao ataontsika adigasy safety management system andao ataontsika adigasy system quality andao atao tsy mety le izy de zao fitrangana raha vao ohatra hoe mitady anao zavatra tsy mety de zay si tu veux être grand va avec les grands aleoko mihaino anao eto mianatra zavabaovao foana isika manam-pahaizana tena intelligent lavitra mihoatra an'zareo aty ivelany expérience iainako isan'andro maro ny ianao Laetitia tsy possible mihitsy navigation à vue ianao indray ve moa no ampianarina an'izany navigation à vue possible amin'ny sehatra hafa fa misy sehatra tsy afahana manao anazy kosa navigation à vue afaka tena manino izy teo miena ny fampiasanao solika rehefa manao navigation à vue ianao fa misy vidiny koa zay zavatray amin'ny resaka sécurité andao mba mekely aleo akatina sao izy permis ambory-tsiloza ve zany permis ambory-tsiloza zany anery zareo zava-misy zany za tsy miteny ao Madagasikara tsy haiko aloha raha misy ao Madagasikara na misy ao Madagasikara tsy haiko fa ny Inde ane raha nanara-baovao nareo voatselatsela mbola tsisy heritaona nke zay ka tena anjatony ne no tratra fa hoe permis ambory-tsiloza nefa manamory fiaramanidiny tsy resaka kidaladala zany fa tena nisy ane zany voaingana ane nisy olona hoe efa roapolo taona nanamory fiaramanidina voatratra hoe tsy tena izy le permis any misy olona mahita lalana fahafa foana nefa zavatra saripady ohatran'izao le atao ka zany rehetra zany mba ialana mba tsy isy any Madagasikara salama zanaka mpiasana ACM za service navigation aérienne tamin'izany olona madio tamin'izany eny tompoko zay ngamba zareo tsy de tena hitako tsony ny kokoa avy aty Francfort Allemagne koko iabanjoky aina arivony fata iabanjoky de mandry tsara amin'izay taloha tamin'ny ary Madagasikara mitondra ny twin de anisany fandehananay mandry tsara sady kopatanana Mikael teo any mandry tsara teo zany iabanjoky zany ny chef d'escale atao mandry tsara olombelona zany mafinaritra tamin'ireny andro reny malala atao tsy didy ve tadidiny lahy malala indray tao tsirony mandidy chef d'escale eny atao chef d'escale moa zany tsy hoe nanana le tena qualification amin'ny maha chef d'escale izy ohatrany hoe sady représentant izy zany no manampy amin'ny escale rehefa tonga eo ny fiaramanidiny isan'izany daholo ny olona rehetra hoe tany manja zany ambanivohitra be eo anelanela morom-be sy moron-dava somary mikisaka miatsinanana kely eo ampovoambony eo nisy an'ny monsieur Royer maitra nisy an'ny monsieur Jonah Piculas anarana mitovy le izy misy roa mpihavanana tsy dirako lalina zany koa ka olona tena nafinahitra misy azany daholo ny escale rehetrarehetra tany Tamborany nisy an'ny Badrodine tsy haiko raha mbola aty toina arivony sy faly ty fa mety nareo mbola malala tsara zany olona rehetrarehetra zany nafinahitra tamin'izany tena mbola nafinahitra ny ary Madagasikara tamin'izany famovizana nabakabaka fitaterana nabakabaka tamin'izany mbola tsisy olana mihitsy reny seranana reny fitantanana reny seranana reny any teny hoe tany lavitra indrindra nge zany zareo Ankavandra Antsalova Tamborano Morafeno be Ambato mainty
tsy ambato maintsy ery amin'ny akaikina Amboditsiry fa tena any mitezaka be mihitsy fa nefa mbola tsy sendrana loza tany zay, tsy nanao accident tany zay. Taiza ambilo be, Ambanja, Analalava, Doany, Maroantsetra moa zany mazava ho azy, Mananara, Sud-Est rehetrarehetra iny finaritra. Misaotra nampatsiahy Narivony tsy dia tena misy fantaniana ntsony angamba antsika fa raha anako mantsy ty raha vao ohatra hoe zay tsy dia misy ntsony. Raha ny hevitro izy andrasa aloha jerena aloha sao dia mbola misy ato fa tsy mitovy koa ilay fantaniana misoratratsy sy misoratratsy fa tsy haiko izay antony. Raha ny hevitro mba ahafahana mampandrosa an'ity sehatra ity sy ahafahany maro misitraka ny fampianarana mitondra fiaramanidina dia ny fitrandrana ny IA amin'izao satria efa miazakazaka makany ireo firenen'lehibe ireo ary efa miditra hatrany amin'ny fampianarana. Ny antony raha itsika mitrandraka azy dia izao disponible en ligne information raha ahafahan'ny rehetra mianatra amin'ny toerana misy azy sans se déplacer ary ihany koa efa misy amin'izao ny centre simulateur de vol Erasme Tojoar manana antsika amin'ny alalan'ny malagasy Flight Simmers ka any amin'ireny no manao pratika alohan'ny hiditra amin'ny tena izy. Na mampiasa IA na mampiasa formation en ligne simulateur reny zavatra rehetrarehetra eny mbola misy lasitra ara-dalàna cadre légal daholo, misy cadre légal daholo reny fa tsy hoe tsy dia tena andaniam-bola fa andao ataontsika an'izao efa misoratra daholo ny lalàna momba an'ireny amin'ny formation en ligne. Marina misy ny ianao ny formation en ligne tena be dia be nefa ohatran'izany any ivelan'ny rehetrarehetra any tsy miakatra any an-tsekoly izany intsony ny mpianatra manamory fiaramanidina en ligne daholo dia rehefa tonga fanadinana mbola en ligne ihany koa amena kody tia kodinareo mampiditra ao tonga dia QCM question en choix multiple zay fotsiny valy tak afaka ianao na tsy afaka ianao théorie zay avy eo miditra any amin'ny pratika fa na izany na zany le ATO Approved Training Organization zany hoe inona moa zany amin'ny teny frantsay le sekoly nahazo fankatoavana avy amin'ny aviation civile zany misy fenitra arahany foana ihany na mampiasa IA izy na manao inona na manao inona misy fenitra tsy maintsy arahany foana ihany. Malagasy Flight Simmers zao izay kopatanana ho an'zareo tena direct kosa aloha zareo eo amin'ny fitaovana, eo amin'ny fahalalana, eo amin'ny fiketrihana ampandroso amin'ny sehatry ny tontolo famoviazana sy fanamorana fanamaridina amin'ny alalan'ny simulateur de vol efa tena miezaka be zareo. Fa na miezaka be ary izy misy le lasitra ara-dalàna cadre réglementaire tsy azo ny elana izay ny ACM tsy maintsy mametraka anazy. Zava-baovao moa le izy, ny ACM matetika koa tsy maharaka an'le izy. Dia eo kosa aloha misy fiara-miasa le Malagasy Flight Simmers no miteny hoe ity no lalàna dia mifampidinika dia eny ary ekeny ty lalàna ty lalàna avy any amin'ny aviation civile internationale ty ataovy manaraka an'io ary ny fenitry ny fitaovanareo dia zay le izy. Zany tsy resaka hoe kitrano an-trano fa fampahafantarana fotsiny satria tsy maintsy miara-miasa zany ny olona zany tsy maintsy miara-miasa fa tsy hoe mahavita tena rery akory dia zay fanazana zany misy cadre légal tsy maintsy arahana foana. Bonsoir amin'ity fitondrana bonsoir za amin'ity fitondrana sy zavatra misy amin'izao tia mamokatra zavatra be fantako fa rehefa tonga saina moa isika ka tomboka amin'ny fanovana drafitra tia natongavana mety hafirina no ahita vokatra isika. Génération zao mantsy lasa mila vokatra eo ny eo daholo milomanina ny vahoaka. Efa tena raha izay indray aloha dia efa tena miditra any amin'ilay resaka politika be isika, mbola tsy tiako hidirina ilay resaka politika be na hoe politika lalina sehitra an'izay eto sady tsy fotoanany no tsy dia tena te hoe andalina be amin'izany zavatra any zany eto am-petsiko satria manjary betsaka ny lasa manamaivana an'izy rehefa avy eo hoe resadresaka any anaty Facebook zany nefa ny tsy resadresaka any anaty Facebook zany fa misy théorie lalina ary misy olona efa nanokana taona maro nandalina an'izany dia tsy afaka hoe vitantsika eto fotsiny fa ny fanomezako toko kosa aloha andreo manaraka na
dia efa voadinika zany resaka hoe rafitra vaovao zany zay aloha dia mahazo matoky mihitsy nareo raha matoky anahy dia matoky an'izay efa voadinika zany rafitra vaovao zany fa tsy zavatra mbola tsapatsapaina akory zay le izy ary farany very-poana ihany so dia mbola misy tsy malala le mpanaraka na vaovao le nisy enjato vaovao hitako nanomboka tamin'ny tsy afako maly iny za tsy mitady toerana tsy mitady toerana ao Madagasikara tsy hitady toerana ho mpanolontsaina ny filoha tsy hitady toerana ho solombavam-bahoaka tsy hitady toerana ho ministra tsy hitady toerana ho prime ministra tsy hitady toerana inninona ao Madagasikara satria tsy fitadiavako toerana koa no tsy ahafahan'izaniza mifehana hoe zao eritreretinao anatin'ny sainao na zao mety na zao tsy mety tsy mitady an'izay manamory fiaramanidina ny asako 20 taona nanao an'izay mbola tiako ny asako na mianatra foana rehatra amin'izao mahavelona ana ny asako mahavelona ny fianakaviako ny asako fa olo-pirenena ihany dia mieritreritra hoe mba misy zavatra ohatrany mba tokony hoentiko ihany ho an'ity firenena ity dia zaraiko zay le izy raha ohatra moa anatin'ny fitondrana zao na fitondrana manaraka rehetrarehetra ho avy eo ka mitovy jery amiko dia afaka miresaka tsy hoe mpanolontsaina so dia isy eritreritra indray hitady 4x4 tiana hitady azy tsy mila an'izany manana fiarakodiako any Madagasikara manana fiarakodiako aty mety amiko le izy sakafo laniko mitovy foana ihany na any ana aty zay zavatra kely ananako na ana aty mety amiko tsy mitady mihoatra n'izay ahako tsy mitsiriritra an'izaniza tsy maniry an'izaniza fantatro mihitsy hoe farana nao bizina tao anatin'ny fitondrana fanindimy teo na tamin'iza mety efa tena hoe nanam-bola be amin'izao fa izy tsy zany ataoko inona zany ataonareo inona zany afa kosa aloha hoe manam-bola iainana sakafo fitafiana fampianaran-janaka jiro sy rano eny tompo ilainy zany fa avy eo samy manana ny tanjony ny olona rehetrarehetra zay le izy zareo fa sotra nareo be dia be nanaraka hatramin'ny farany somary lavalava zay mialatsiny ho an'ireo olona raha ohatra ny hoe zao vao nanaraka anahy dia ohatra ny hoe lasa resaka politika somary betsabetsaka teo androany nefa efa voalazako moa fa zay le loha hevitra tsy midika zany hoe zany foana ny resaka eto na afaka mijoro vahaolombelona amin'izany reo mpanaraka sasany fa indraindray tena resaka kivalavala mihitsy ny eto indraindray resaka fitsangatsanganana manerana zao tontolo zao ny eto indraindray resaka zava-misy ny eto zay dia indraindray koa nareo no mitondra ny loha hevitra rehefa miresaka manao vatana ohatrao dia mamaky fanontaniana dia ao anatin'le fanontaniana mitondra antsika any amin'ny loha hevitra hafa indray indraindray amin'ny resaka tantara eto tantara io moa zany tsy voatery hoe tantara hoe zavatra foronina fa tantara hoe ara-tantara zany zany rehetrarehetra zany dia nisaotra nareo be dia be arirako eto manga ihany ty mivatana avy aty Qatar